tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny ekolizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Ny hevitro hoy ny tompo dia hevitra ampiadagna fa tsy hampahory. Hiantso ahy ianareo ary hiaino anareo aho. Hampodiko avy agny amin'ny tany rehetra ny babo aminareo. Ankafaliagna hatrany no mbola ameregnanay ny teny fiarabagna amintsika jiaby isan-tokantragno tsiraikaraiky zay magnaraka sy mitandregny an'izao onjam-peon'ny radio Fagniry izao amin'ny alalan'ny fandaharagna efa mahazatra atsika arahagna eto amin'ny onjam-peon'ny radio Fagniry isaky ny alahady dia ny fampianaragna sy toriteny ary hafatra avy amin'ny ray aman-drenitsika dia ny archevêque son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Atolotranao ary ny fampianaragna afaran'ny famakiagna ireto ten'Andriamanitra telo izay naroson'ny fiangonana reny ho antsika zanany amin'ity andro iniany ity. Alady fahatelo amin'ny telopolo tsotra mandavantaogno agnatin'ny taona A. Misy ny loha hevitry izay naroson'ny fiangonana ihany koa ho antsika mba ho dinihigny amin'ity andro iniany ity dia ny hoe ahazahoagna sambaragna ny miasa amin'kerim-po. Alo andray vakigny amintsika ireto tenin'Andriamanitra ireto. Vaky teny masigny voalohany boky ohobolagna ny toko faha araiky ambiny telopolo. Ka nivokatra avy amin'ny tanany omena azy. Iza no mba mety mahita vehivavy mahery fo mihoatra lavitra noho ny any voahangy ny ambany. Matoky azy ny fon'ny lahy ary tsy mba handao azy ny tombony miditra. Soa ny ataony aminy fa tsy mba ratsy amin'ny andro rehetra iainany. Mamory ny volon'ondry amandrongony izy dia miasa ankafaliana amin'ny tanany. Mandray ny fiazonam-bohavoha ny tanany ary mihazona ny ampela ny rantsan-tanany. Manatsotagnana amin'ny ory izy ary mamela tagnana amin'ny mahantra. Fitaka ny bika soa zavapoagna ny atsarantarehy fa ny vehivavy matahotra ny tompo ihany no hoderaina. Oka ny vokatra avy amin'ny tanany omena azy ary oka hitory fiderana eo ambavahady ny asany. Izany ary ny tenin'ny tompo isaoragna ny Andriamanitra.
Vakten masing faharua taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristiany ny tany Tesalonika ny toko 5 resigny amin'ny voalohany ka hatramin'ny andeniny fahaenigny. Ka ny andron'ny tompo tsy hahatratra anareo tahaka ny mpangalatra. Ry kristianina havana, ny amin'ny andro sy ny fotoagna iavian'ny tompo de tsy ilaigna akory ny anoratanay izany aminareo, satria efa mahalala marigny raha teo ianareo fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny aligny ny andron'ny tompo, amin'ilay anaovan'ny olona hoe fiadanana sy fandriam-pahalemagna re izany. Igny indrindra no ilatsahan'ny fandringanana tampoka amin'izy ireo tahaka ny fietsehan-jaza amin'ny bevoka ka tsy afa-mandositra izy. Ianareo anefa ry kristianiny havana, de tsy mba ao amin'ny mezigny ka tsy mba hanampoka anareo toy ny mpangalatra izany andro izany, fa zanakin'ny mazava avokoa ianareo ary zanakin'ny andro koa, tsy misy ny an'ny aligny na ny an'ny mezigny akory. Koa aza mba matory tahaka ny sasany isika fa oka iaritory sy hifadianigny. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaoragna ne Andriamanitra.
Evanjely masigny nosoratany Masinday Matio ny toko 5 raisiny amin'ny andininy 7 ke faranagna amin'ny andininy 7. No ianao nahatoky tamin'ny kely de miraha mifaly amin'ny tomponao. Tamin'izany andro izany i Jesosy nilaza ity fagnoaragna ity tamin'ny mpianany nanao hoe nisy lehilahy anankiray andeha ivahiny ke niantso ny mpanompony sy nametraka ny fanagnany taminy. Ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2 ary ny anankiray iray samy araka ny fahaizany avy de lasa nandeha izy. Ile nandeha talenta 5 de nandeha nampiasa izany ke nahazo tombom-barotra 5 koa. Toroaky izany ile nandeha 2 dia nahazo tombom-barotra 2 koa. Fa ila tsy nandeha fa tsy talenta iray kosa nandeha ny ady tany dia nalevy ny tao ny volan'ny tompony. No ny ela dia niverigny ny tompon'ireo mpanompo ireo ke nampamoaka azy ny amin'ny volany. De nagnatogno ile nandeha talenta 5 nitondra talenta 5 hafa koa ke nanao hoe talenta 5 tompoko no napetraka ao tamiko ary indreto nahazo tombom-barotra talenta 5 hafa koa. De hoy ny tompony taminy tsara izany ry mpanompo tsara sy mahatoky. No ianao nahatoky tamin'ny kely dia ataoko ompitantagna ny be ianao miaraha mifaly amin'ny tomponao. Ary nagnatony koa ile nandeha talenta 2 dia nanao hoe talenta 2 tompoko no napetraka ao tamiko ary indro nahazo tombom-barotra 2 hafa koa aho. De hoy ny tompony tsara izany ry mpanompo tsara sy mahatoky. No ianao nahatoky tamin'ny kely dia ataoko mpitantagna ny be ianao miaraha mifaly amin'ny tomponao. Dia mba nagnatony kosa ile tsy nanday afa tsy talenta iray ke nanao hoe tompoko fantatro fa olona loza be ianao fa mijinja amin'izay tsy namafazanao ary magnangogno amin'izay tsy nagnahafanao ka natahotra aho de lasa nalevoko tagny agnatin'ny tany ny talentanao ke indro averiko aminao ny anao. Namaly ilay tompony ke nanao taminy hoe ry mpanompo ratsy sady kamo fantatrao fa mijinja amin'izay tsy namafazako aho ary magnangogno amin'izay tsy nagnahafako. Koa tokony ho napetraka ao tagny amin'ny mpampanagna ny volako ary efa tonga aho de ho nandray ny ahy ambaminy zanany. Alaoary ny talenta agny amin'io ke omeo an'ilay managna talenta 10 fa izay managna no amiagna ka hanambe izy fa izay tsy managna kosa de alaigny aminy mbaminy izay anagnany kely aza. Ary ilay mpanompo tsy vanoko inona dia ario agny amin'ny mezigny agny no hisy fitomagnagna sy fikotroanify. Izany araka ankalazaontsika fa masigny ny tenin'ny tompo derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana mamaraparana ny taona liturgika tokoa isika ka ireo vakiteny arosiny eglizy amintsika dia anampy isika ary andinika n'izany fiafarana ny farany izao fiainantsika izao satria isika zay noarina dia misy farany ka anomana an'izay afaran'izay no irin'ny eglizy ary
ampianarina antsika amin'ny alalan'ireo vakiteny arosiny amintsika amin'izao alahady 27 mandava-taona zao, ka anampy isika bebe koa amin'izay fiainana Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina ansika, ka arakaraky ny fiheverantsika an'izay fihefarana zay no entisika amolavolana an'izao fiainana izao. Raha isika ary mieritreritra fa sy misy antenaina aorinan'izao fiainana izao, dia azagaga isika raha ny fahendreny izao tontolo izao ary no hoentsika mamolavola ny fiainantsika andavanandro. Izany hoe anararoatra isika an'izay fitiavan-tena sika izay, ka anapotika ny hafa, anilikilika ny hafa. Fa raha ny fiainako avy kosa azy fantatra sika fa sy fihefarana fa fidirana amin'ny tena fiainana iombonana amin'Andriamanitra, dia miomana isika. Ary dia izay sahady ny nanitrateriny vakiteny tamintsika tamin'ny alahady lasa teo, raha nandinika isika ny fanoharana momba ny Virjiny Adala sy ny Virjiny Endry. Ny Virjiny Adala nandany ny solonkan'izy ireo, izany hoe ny menaka ny fiainana lany amin'ny zavatra sisy antony, ka izay indrindra rehefa tonga ny mpampakatra dia sy nanana atolotra izy ireo. Fa ny Virjiny Endry kosa ny hay ny kolokolo an'ity fiainana ity, ny karakara an'ity fiainana ity, izany hoe toy izay taranaka mandrava manapotika izy, dia nanorina ary nandavorary nanatsara. Ary dia izay no mahatonga antsika koa milaza matetika hoe ny any no avy fa sy rahampiso. Ka izay indrindra ary ry kristianina havana amin'izao alahady 27 mandava-taona izao, dia asainy vakiteny ary sika fa indrindra ny evanjely ahay ampiasa ireo fanomezan'Andriamanitra amintsika, ny talentasika, andavirarisika ny fiainansika, anatsarasika ny fiainansika, ikolokolosika ny tranobe ombonana ity, ka ifanasoa isika ikasaka ny soa iombonana ary anasara mandrakariva ny fiainansika, ary dia hitondra sika amin'ny asambarana izay. Ary izay no lalana azahoasika ary ny asambarana raha miasa isika amikeri-po tokoa amin'izay rehetra ataosika. Ka ny vakiteny voalohany ny boky ny obolana indrindraindrindra dia mampijery sika toetra anankiray. Azo lazaina aza fa sy toetra fa ilay vehivavy io ambarany obolana io dia sy iza fa isika eo anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe vehivavy mahery fo isika, mikarakara, mikolokolo an'ity tranombonana ity mba hamokatra. Ary izay no mahatonga antsika mamerimberina hoe arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro. Ka ny arena voalohany dia afantatra sika fa isika olombelona, ka hokary ho arena tokoa isika, ka amokatra tsara, amokatra voasara eo amin'ny fiainansika, ka sy hoe sanatria entan'ny fitiavan-tena sy ny fialonana isika, ka ifanarasy, ifanapotika, fa kosa entan'ilay fitiavana marina isika, ilay fihavanana irisika tokoa, ka ifampikarakara ary ifanasoa araka ny voalazan'ny vakiteny voalohany, malala-tanana amin'ny mahantra. Izany hoe maro ny zavatra ny fahantrana mety mikiky ny fiainansika. Fa indrindra milaza miara-mahita sika milaza an'izany, ka aoka ifanasoa, ifanasara isika, satria araky ny hafatry masindapoly, araky ny efa lazaisika teo am-piandohana, dia
ho avy tampoka ny andron'ny tompo ka okasika ahay hiomana amin'izany. Ary raha misy olona afaka miomana hoy i Masindapoly raha nananatra ny kristianina tany Tesalonika izy, dia ziza fa isika zay mahafantatra ny ho avy izay tokoa ry kristianina havana. Inona moa ny dikany hoe mahafantatra ny ho avy? Ny mahafantatra ny ho avy dia sy hoe mpaminany mieritreritra hoe mahita an'izao, manana fahitana an'izao, sy izay ny disintsika ambara, fa ny mahafantatra ny ho avy dia ao amin'ny tompo isika ka ao no mandavorary an'izay ho avy zay, sy tampoka ho ansika zay, sy ampatahotra antsika izay, satria ny tompo miara-dalana amintsika mandrakariva ary te maniraka sika kosa ho mpiara-dalana amin'ny mpiara-belona amintsika ka hahatonga sika ho Kristy ho azy ireo, zany hoe ho fahazavana sy fanatitra, ka amin'izay izara amin'izy ireo ny arena lehibe ao amintsika. Dia sinon'io arena lehibe io fa ny mahazanak'Andriamanitra isika, ka raha zanak'Andriamanitra isika dia manantena ary mino fa ao amin'Andriamanitra isika, fa sy hoe hipetrapetra-posina nefa isika, satria aren'Andriamanitra isika. Ka io no tiany Jesoa ampianarina amintsika amin'ny evanjely na ao amin'ny fanoharana izay nataony mikasika ny talenta. Omen'Andriamanitra talenta isika, sy talenta ho tehirizina ao am-posy, fa talenta anasoavana ny hafa ary atao izay hampamokatra azy. Ka raha zany hoe ny fahaizasika mampamokatra ny fiainansika zany no anambarasika fa zanak'Andriamanitra isika ary mahatoky isika Andriamanitra, sy hampamokatra anangona araky ny eritreritra n'izao tontolo izao, fa hampamokatra anatsara ny hafa hitady ny soiombonana, hampanjaka ny rariny sy ny hisiny eo amin'ny fiainansika, sy hanapotika sy handrava sanatria fa hanorona. Ka izay ny atao hoe mampitombo ny talenta isika raha manorona mikolokolo an'ity tranobe iombonana ity. Fa indrindra moa ho avy izao ny vanim-potoana anovana ny fambolekazo, ny fanatsarasika, ny fanaramaso an'ireny fambolena ireny. Ka ny talentasika zany dia hoentisika hanasarana ny fiainansika, ny mahazanak'Andriamanitra sika. Ka teny zao sika zany raha voakolokolo tsara ny fiainansika, ka nahay ny tantana isika, nahay ny karakara isika, dia lazain'ny tompo amintsika hoe sara izany ry mpanompo, sara sy mahatoky. No ianao mahatoky tamin'ny kely dia ataoko mpitantana ny be ianao, miara-mifaly amin'ny tomponao. Dia izay indrindra no antenantsika ary mba ho mpanompo mahatoky isika raha nahay nampiatra ireo fanomezan'Andriamanitra. Mpanompo tsara isika raha nahay nanasoa ny hafa tamin'ny alalany n'ireo talentasika. Fa raha sy izany kosa dia loza ho ansika, ary dia efa fantatra sika zany raha mandinika ny zavaboary sika ry kristianina havana. Aokary ny fitorisika ny vaovao mahafaly, lay hafalian'ny vaovao mahafaly dia amin'ny alalan'ireo fanomezan'Andriamanitra omenantsika, sy hoe ho tehirizitsika araky ilay mpanompo rasy sy kamo enisika. Fa sy hoe no ny fahatahorana an'Andriamanitra dia sy esika isika sanatria izany, fa oka ho tahaka an'ireo mpanompo mahatoky sy sara isika eo amin'ny fiainansika, ka hahatonga sika ho Kristy mpiarabelona, ahatarika n'olona, ahasapa an'izay lalakombana izay. Ry Jesosy tokona io ampianarinao ary zahay amin'ny Alahady 7:30 mandava-taona ity, mba ampiasa ireo
fanomezan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay hoentinay anasoa ny hafa. Ry Jesosy sy izay manao vivery ny aina izahay matetika manjaka ny fitiavan-tena, manjaka ny fialonana, ka ireo fanomezana hoentinay nomena ho anay toy izay entinay anasoavana ny hafa noho ny fitiavan-tena, noho ny tahotra, noho ny aina maso, dia sy hainay no mampiasa azy, ka ampio azahay mba hiara-hiasa aminao anasoa ny namanay. Aoka izahay sy ho atahotra hijoro amin'ny fiainanay andavanandro, ho vavolombelonao tahaka ny Victoire Rasoamanarivo, tahaka ny Lucien Botovasoa, hijoro mandrakariva, ho famantarana, ho fahazavana, ho fanasina ho an'ireo manodidina anay, home hery sy fahasahina izahay ahay anorina fa sy hoe sanatria anapotika, homeo fahasahina izahay anorina ny fanjakanao ary anitatra azy atraizatraiza ho voninahitra. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa hipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranytsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny Radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.